Anisan'ny zavatra mahafinaritra anahy zany aty États-Unis aty sy ny zavatra mba hoe ahitako fahasamihafana be ny mpampiasa sy ny orinasa aty zany. Nanadrisaka maro aho tany Madagasikara, nanadrisaka maro aho arak'asa tao amin'ny firenena tao Afrika tao de afaka mampitahatsara. Ny aty États-Unis ny mpampiasa sy ny orinasa de tena manome lanja ny diplômanao sy ny traikefanao ary ny asa ataonao zany. Rehefa hitany fa miasa tsara ianao de ampiny misondrotra, tsy ohatran'ny mpampiasa sasany any Madagasikara na hoe débat sasany hoe hitany hoe mihamahay ianao de tsy ataony zay hisondrotanao na hoe finganiny tsy ohatran'izany. Zay toe-tsaina tsy de ankafiziko loatra na ao Afrika ao ary betsaka manao an'izay fa ny aty zany rehefa manana an'le diplôma ianao manana an'le traikefa, manana an'le expérience de mandeha. Mahazo an'ireo bénéfice rehetrarehetra koa ianao ohatran'izany zao ohatra ny anahy ny bénéfice anankiray tena ankafiziko ananako le diplôma, haiko tsara koa le asa de afaka manao an'le asa n'aiza n'aiza zany eto États-Unis zany de zao aho zao nefany zao aho zao ohatra manamboatra tômôbila aty amin'ny concessionnaire aty de sady miasa, sady manararaotra kely manao vidéo ihany koa zany. De zay fotsiny tiako tenenina tsika zay maniry ny asa aty États-Unis hoe ohatran'izay le fandehany aty zany. Zay aloha zany par expérience zay ny zavatra niainako tamin'ireo mpampiasa, efa niasako, efa niasa tamina université efa niasa tamina compagnie ngeza toy ny Amazon de miasa amina compagnie somary kelikely am'zao de hitako tsara zay. De zay ny anankiray tiako resahana androany. Zavatra manaraka tiako resahana de ho antsika zay maniry ny hianatra aty États-Unis tiako resahana ny hoe diplôma inona no mahazo bourse betsaka kokoa zany. Le diplôma tiako tenenina eto tsy hoe marketing sy ohatran'izany, reny mantsy filière na hoe major amin'ny filazan'zareo anazy aty États-Unis fa le hoe licence sa master sa doctorat. Zay moa zany lay rafitra any Madagasikara. Ny rafitra aty efa nazavaiko hoe misy ny associate degree sy ny bachelor degree zay no antsoina hoe undergrad degree. Ny graduate degree kosa nefany de misy ny master sy ireo resaka PhD na karazana doctorat zany toy ny JD sy ny MD zany sy ny karazany. De inona am'ireo ary no mety mahazo vatsim-pianarana betsaka kokoa. Ny undergrad aloha zany na ny associate degree sy ny bachelor degree de somary vitsivitsy ny olona mi-sponsorisé an'ireny vatsim-pianarana ireny. Zay no mampatonga ny tsika tsy de mahita vatsim-pianarana betsaka am'resaka ny hoe hiditra hanao bachelor degree aty na hanao associate degree aty. Fa ny resaka master sy ny PhD no tena feno ary azahoanao any am'le resaka hoe fully funded satria nahoana somary vitsivitsy ny olona te hanao graduate school aty États-Unis de ny université nefany te ahazo vola ary te ahazo financing de mirecruter olona maro. Ohatra ny université nandanako zao nanao ny masterako de mirecruter olona maro n'aiza n'aiza any Afrika, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est iny, juste manao recrutement fotsiny mba azahoana an'lay sponsoring amina donneur be da be zany aty États-Unis. De zay zany fikafika kely hoe raha tena te hahazo an'ireny vatsim-pianarana ambony reny ianao de na master na PhD atao.
Ny bachelor mantsy somary mbola sarotsarotra, samy compétitif daholo reo fa any ianao no tena mahazo mivelatra be zany le izy ary mety hahazo folifandida zany ianao. Ankoatran'izay raha ohatra ianao efa manana master 1, anisan'ny tena nanampy anahy na teo amin'ny fahazahoana vatsim-pianarana tamin'ny bachelor de mananatra kefa arak'asa satria ny olona manome an'le vatsim-pianarana de mijery hoe ty olona ty ve mba manana traikefa ankoatran'ny mianatra, mba manana traikefa ankoatran'ny akademika ve le olona, de ilay traikefa arak'asanao no jeren'jareo. Anisan'ny tena nanampy anahy tamin'ny bachelorko nazahoako vatsim-pianarana sponsorine de ny trakefako arak'asa. 7 taona niasa tany amin'ny Madagasikara sy tany amin'ny firenena hafa rehefa vita ny baccalauréatko. De taorianan'izay rehefa nahazo ny bachelorko de niasa tamina orinasa ngeza anisan'ny faharoa izy matanjaka indrindra eran-tany Amazon. Niasa tamin'ny Amazon rehefa vita amin'ny bachelorko de zay nanampy anahy nahazo bourse nafahako nanao ny masterako. De hita eo indray aloha raha hanao PhD fa mbola reraky ny mianatra aloha de aleo indray aloha miasa e. De raha manana diplôme ianao zany licence na équivalent na bachelor ka te hanao master aty États-Unis de manana aloha farafahakeliny 3 taona miasa zany. De ireo ny zavatra tiako lazaina androany fa manaraka indray ary. Mazotoa.